Ankafalina tanteraka indray no idiran'ny tokantranonao amin'ity takalivan'ny faharoa folon'ny volana septambra 2024 ity ato anatin'ny mety toetry andro télévision malagasy. Qu'est-ce ny mandrafitra ny mety toetry ny androntsika ary de iverina tanteraka ao anatin'ny alzay malefaka isika ato anatin'ny telo andro zareo maina saika manerana ny nosy. Vokatrizay de mafimafy nosy tokony rivotra amin'iny terina avaratra nosy ny faritra Sofia mahazo ny faritra Boeny iny. Para ny toetriny andro an'ny rapitso maraina no resahana de mbola mitoetra trany ny rano malefaka amin'iny manodididina maro antsetra sy amin'ny faritra Sava iny ny maraina andrahoana ny faritra Analanjorofo sy ny faritra Atsimo-Atsinanana ibalika ny masoandro amin'iny ilana andrefana nosy manontolo iny raha toa ka ifandimby ny rahona sy masoandro amin'iny faritra ampovoantany iny. Nitolakandro de mbola ahitana le ora malefaka ihany aloha ny maro antsetra sy amin'iny antala iny ahitana rahona vitsy kosa ny ilana atsinanany faritra ampovoantany manontolo ka hatrany amin'ny faritra Atsinana Atsimo-Atsinanana izay mariana mofa rahana orana tandrifin-drahona kely zany ho an'ny alina. Any akafa kosa de maina tanteraka mikasika ny maripana voavinavina indray de manodidina ny 2 ka hatramin'ny 4 ny aty amin'ny faritra ampovoantany 2 valo amby roapolo ka hatramin'ny 2 ny motsiraka Atsinanana raha toa ka 7 ka hatramin'ny 2 ny motsiraka andrefana nosy. 7 ny maripana ambony indrindra tazan'izany amin'ny Antsoe de amin'ny Majanga sy Morondava iny manodidina ny 7 ka hatramin'ny 9 ny aty amin'ny faritra ampovoantany 9 ka hatramin'ny 7 eo ny motsiraka Atsinanana raha toa ka 3 ka hatramin'ny 7 ny motsiraka andrefana nosy. Mikasika ny toetriny andro andro tanàn-dehibe telo ivelon'ny Madagasikara eto indray de i Paris ihany no ahitana izay orana mahalana izay fandimby ny rahona sy masoandro ho an'ny Johannesburg sy Nairobi. Ozarentsika ny toetriny andro ho an'ny nosy manodidina ny Madagasikara any Mayotte sy Comore no ahitana orana tandrifin-drahona ho maina avokoa ny andro any amin'ny La Réunion, Seychelles de izay indray no masaka azy nadotranao tamin'ity anio ity manasanao hatrany naraka ny fandaharana sy ny toy ny fandaharana veloma tompoko.